anareo ny tompo ary misokatra maloanantsika ny soratra masina iarahantsika mandinika izany anio fa hideran'ny tompo aloha isika araka ny salamo fa 7:100 andininy fa 3:30 hatramin'ny 5:00 salamo fa 7:100 andininy fa 3:30 hatramin'ny 5:00 hideran'ny tompo isika araka ny tenin'ny mpanao salamo manao hoe Jehova toroy ny lalany didinao aho dia ho tandremako hatramin'ny farany izany. Meo fahalalana aho mba hitandrina ny lalanao, eny hitandrina azy amin'ny foko rehetra aho, hampandehanao amin'ny lalany didinao aho, fa izany no sitrako. Amporisio ny foko ho amin'ny teny vavolombelonao, fa tsy ho amin'ny fieremana. Avolio ny mariko tsy hijery zava-poana, velomy amin'ny lalanao aho. Tovo ny teninao amin'ny mpanomponao izay matahotra anao indrindra. Esory ny fahafambaraka izay atahorako, fa tsara ny fitsipikao. Indro manana ny didinao aho, velomy amin'ny fahamarinanao. Amen. Hivavaka isika. Indreto ny olonao Andriamanitro, misaotra sy mankasitraka anao satria ampiantra anonao ampitiavana ato an-tranonao indray. Indreto ny olonao Andriamanitro, mideranao satria mahery ianao. Raha niambina anay manodidina tao anatin'ny trangan-javatra rehetra, maneho faharavana teo amin'ny fiainanay sy ny fiarahamonina. Mahery ianao raha mbola namoanay maraina ka nanome tombonandro hahavelomana. Manoloana ny fitiavanao ary eo anatrehan'ny herinao sy ny fahagagana ataonao aminay dia mahatsiaro izahay fa tsy mendrika akory anonona ny anaranao masina. Ianao ilay feno fahamasinana no mifanatrika aminay eto ankehitriny ary ao anatin'izany no mampiariary ny mampanota anay. Ekeo ny hamindra fo aminay indray, anaisotra ny fahadisoana rehetra, hamelombelona anay araka ny Jesosy Kristy, ilay manome fiainam-baovao. Eny misaotra anao izahay haniraka ny fanahy masina, hatotosa ny asanao dia hitarika anay amin'ny fanomezam-boninahitra anao, hampianatra anay koa ny zava-dalina rakety ny teninao. Miaino ny vavakay Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia hariavana anaraka ny vaky ny soratra masina araka ny fandarana mofinaina isika. Jaona 4 ny andininy 4:40 hatramin'ny 4:50. Jaona 4 manomboka eo amin'ny andininy 4:40 mitsahatra eo amin'ny andininy 4:50. Amin'ny anaran'ny Tompo. Ary tonga tany Kana any Galilea indray Jesosy, dia tany amin'ilay nampodin'ny rano ho divay. Ary nisy tandapa anankiray izay nanana zanaka lana rary tany Kapernaomy. Ary efa reny fa Jesosy efa tonga tany Galilea avy tany Jodia, dia nankany aminy izy ka nangataka azy mba hidina sy hasitrana ny zanany, satria efa ho faty izy. Dia hoy Jesosy taminy, raha tsy mahita famantarana sy fahagagana ianareo dia tsy mba hitino mihitsy. Hoy ilay tandapa taminy, Tompoko, midina re dia tsy mbola maty ny zanako. Hoy Jesosy taminy, andeha mody, velona ny zanakao. Ary raha lehilahy nino ny teny izay nolazain'i Jesosy taminy ka dia lasa nody. Ary noho ny nidiny izy dia nitsena azy ny mpanompony ka nilaza fa velona ny zanany. Ary izy nanontany azy ny ora izay nanaretany, dia hoy ireo taminy, omaly tamin'ny ora 7 ny ialan'ny tazo taminy. Koa fantatry ny rainy fa tamin'izay indrindra no ora nanaovan'i Jesosy taminy hoe velona ny zanakao, dia nino izy mba amin'ny ankonany rehetra. Izany ny famantarana faharoa nataon'i Jesosy fony izy tonga tany Galilea avy tany Jodia. Amen. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Eny Tompo ampahiratra ny masonay ianao sy ny mombanay rehetra azahoanay mahita zava-mahagaga indray ao amin'ny lalanao, mandritra ity fiarahamandinika soratra masina ity.
velomy ny finoanay ahafahanay miverina amin'izany koa amakivakiana ny fiainako avinay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Raha mihoatra amin'ny fiarahamandinika soratra masina efa ataontsika hatramin'izay dia mbola vitsy ihany ny nandehanantsika atao amin'ity filazantsara araka-ny-jaona ity, kanefa dia efa afaka mandray anjara ianareo ny amin'ny fahafantaranareo n'izany filazantsara araka-ny-jaona izany. 2 sekoly alahady moa izany dia tsy maintsy maka fanontaniana faramora. Ny fanonan'ny tompo ny fiadanana tao aorianany nitsanganany tamin'ny maty ho fanasitranana ny tahotra. Izaho fito ny fanambaran'i Jesosy ny izaho fito. Daharo hoe tany saina vetivety lefa fito zao sarotra be mihitsy mitadity inona ary mbola tsy voatonona. Andao hoe tany saina vetivety tena politika ny kibo zany tonga dia mofo be ranga. Zaho no mofinainy mbola sakafo koa zany voaloboka. Aloha ilamina dia isese. Zaho ny mpiandry tsara, zaho ny vavahady, zaho ny lalana sy fahamarina ary fiainana. Anankiroa sisa fahazavana. Dia inona ny anankiray sisa? Zaho ny fahazavana izao tontolo izao. Izay ilay izaho fito ao amin'ny filazantsara araka ny jaona. Inona koa tena mampiavaka ny jaona indreo? Zao ny filazantsara araka ny marika ny tena tsy misy krismasy, fa ny filazantsara araka ny jaona dia amin'ny hoendriny, ny teny, ny mazava, ny teny tonga nofo no krismasy ao amin'ny filazantsara araka ny jaona. Ilay hoe Jesosy Kristy teny tonga nofo. Fa ny filazantsara araka ny marika ny tena tsy misy fitantarana ny amin'ny nahaterahan'ny tompo. Jaona mpanao batisa ho mpialo lalana. Mpiavaka azy hoe zay. Ndao ary. Izy ihany milaza an'io. Tsy voalaza any amin'ny sasany ve io? Teny izany ve? Ay! Inona koa? Niresaka tamin'ny Nikodemosy. Vehivavy Samaritana. Hitantsika ao amin'ny taratasy ambany masosika moa izany ny ninany tsimponina na lazaina ny hoe inona no famantarana na fahagagana mampiavaka filazantsara araka ny jaona. Eny ary afaka andrositsika dia eo ambany masontsika ny taratasy hitarika antsika ny amin'ity fiarahamandinika soratra masina ity. Naverinao ny fitarian'ny teny izay milaza ny taona sy ny toerana nanoratana ny filazantsara araka ny jaona, ny mampiavaka ny bokin'ny jaona ary resaka momba ny fahagagana ao amin'ny filazantsara araka ny jaona miohatra amin'ny ao amin'ny filazantsara sinoptika isika. Izay resaka fahagagana izay no mampiavaka ny fitarian'ny teny eo ambany masontsika. Tsy nitovy tamin'ireo fitarian-teny efa noraintsika tany aloha mbo amin'ny filazantsara araka ny jaona. Nosoratana ary ny filazantsara araka ny jaona, izy no voasoratra farany amin'ny filazantsara mba tsy tenenana hoe amin'ny boky. Manodidina ny taona 90 hatramin'ny 100 taona ny Kristy. Ary tokony ho tany Efesosy no nanoratana azy. Mampiavaka amin'ny bokin'ny jaona. Efa fantatsika fa tena miavaka amin'ny bokin'ny jaona. Mihoatra amin'ny filazantsara telo hafa dia ny Mattio, Marka ary Luka
Izay tononona amin'ny hoe filazantsara synoptika. Synoptika dia ny hoe mitovy fijery, miaraka, sonona ary optika maso. Mitovy fijery ny filazantsara anankitelo fa miavaka kosa ny filazantsara araka ny jauna. Tsy misongadinao ny fitantarana samihafa ny amin'ny fizotra ampiainan'i Jesoa toy ny ao amin'ny filazantsara synoptika, fa izay tena asongadinao dia ireo tantara manondro sy milaza ny maha zanak'Andriamanitra ani Jesoa Kristy. Izay moa ny tanjon'ny filazantsara araka ny jauna, ny hahafantarana fa Jesoa Kristy zanak'Andriamanitra no manome antsika fiainana mandrakizay. Voasoratra izao mba hinoantsika fa Jesoa Kristy dia zanak'Andriamanitra. Izay no antom-pisian'ny filazantsara araka ny jauna. Tsy fitantarana fotsiny ny amin'ny Jesoa nandritra ny fiainany ara-nofo, ny fahafatesany fitsanganany tamin'ny maty, filazantsara araka ny jauna, fa tena mitarika ny mpamaky ahafantatra fa i Jesoa Kristy dia zanak'Andriamanitra. Jesoa Kristy dia zanak'Andriamanitra. Ny teny hoe famantarana na semeion amin'ny filazana maro, semeia teny grika, no entiny filazantsara araka ny jauna milaza ny hoe fahagagana. Tsy mba miteny hoe fahagagana izy zany fa famantarana no ilazany andreny. Ny teboka fahaefatra dia voalaza namantsika teo, misy ireo dindinika nataon'ny Jesoa tamin'ny olona samihafa ao amin'ny filazantsara araka ny jauna, izay tsy hitantsika ao amin'ny filazantsara synoptika. Ny resaka tamin'ny Nikodemosy ilay misy an'ilay foto-kevitra teolojika ngezabe manao hoe raha tsy hateraka indray ianareo dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Resaka tamin'ny Nikodemosy. Ao amin'ny toko fahaefatra ny resaka nataon'i Jesoa tamin'ilay vehivavy Samaritana teo am-panjakana. Mampiavaka azy koa ny resaka Jesoa tamin'Andriamanitra ao amin'ny jauna toko 7:12. Ilay vavaka lavabe raha lahatra amin'ny filazantsara synoptika dia toy ny mitovy toerana amin'ny vavaka tao Getsemane. Fa ny tonom-bavaka ny tsy mitovy, ny halavany koa dia tsy sahala. Lava be ny jauna toko 7:12 vavaka nataon'i Jesoa ho an'ny mpianatra, fa ny vavaka tao Getsemane dia fohy ohatran'iny. Fa ny jauna toko 7:12 dia pejy iray atsasaky ny pejy iray manontolo na atao hoe iray latsaka fefa ny pejy rehefa manokatra ny baiboly isika. Ny anaovana azy hoe milahadahatra dia satria tao aorian'ny jauna toko 7:12 no nisy ny fisamborana an'i Jesoa. Izay ny bokin'ny jauna. Ilazana hoe ny mampiavaka azy dia ny tanjony fampahafantarana fa Jesoa no Kristy ananana fiainana mandrakizay, ny fampiasana, ny famantarana, ny fisian'ireo resaka ataon'i Jesoa amin'ny olon-tokana. Fa mbola mampiavaka azy koa voalaza namantsika teo ny amin'ny atao hoe fahagagana. 7 ny fahagagana voalaza ao amin'ny filazantsara araka ny jauna. Mba hitsitsina amin'ny pejy moa dia tsy nisiana laharana ilay izy fa teboka dia manaraka dia ny référence. Fa 7 izy ireo raha isaitsika ary ampina ny fahagagana lehibe nataon'Andriamanitra dia ny fananganany Jesoa tamin'ny maty. Ary navana tao anatin'ny fitarihan-teny koa ny fampitahana ny hoe firy kosa ary ireo fahagagana ao amin'ny filazantsara anankitelo sy ny fitambaran'ny fahagagana voalaza ao amin'ny filazantsara synoptika. 7 ny fahagagana izay nataon'i Jesoa ao amin'ny filazantsara araka ny jauna. 7 ny fanambarana izao, 7 ny fahagagana. Ndeha ho tandrisaina. Tia kosa indray aloha dia ndao iarahana mamaky fa tsy hisy mbola nahitsenjery an'ity.
atao anatin'ny 4 taona zay. Ndao ary ny fampidinana ny rano ho divay. Hitantsika ao ny toko fahefatra andininy fa enina amby efapolo. Hitantsika ao zany. Re azafady misy diso. Toko fahefatra eo alohan'ny perikopantsika androany. Toko fahefatra io lavabe io. Ny andininy voalohany hatrany amin'ny andininy fahadimy amby efapolo. Ny fahagagana faharoa dia izay manoloana antsika eto ny toko fahefatra andininy fahaenina amby efapolo hatramin'ny fahefatra amby dimapolo. Ny fanasitrana ilay malemy tao Betesda narary nandritra ny 5 amby telopolo taona dia ny toko fahadimy andininy voalohany hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo. Ny fampitomboana ny mofodimy sy hazan-drano roa izay fitantarana somary hafa mihoatra ny any amin'ny filazantsara dia ny toko fahaenina andininy voalohany hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo arahany fampianaran'i Jesosy ny amin'ny hoe izaho no mofinaina. Ny fahadimy dia ny fandehanan'i Jesosy tambonin'ny rano, ny toko fahaenina andininy fahaenina amby folo hatramin'ny faharaika amby roapolo. Ny fampahiratana ny mason'ilay jamba hatrany am-boka, ny toko fahasivy andininy voalohany hatramin'ny faharaika amby efapolo. Ny fananganana Lazarosy toko faharaika amby folo andininy voalohany hatramin'ny fahefatra amby efapolo. Ao moa ny voalaza misy an'ilay fanambarana, misy an'ilay hoe andiany soratra masina fohy ato amin'ny baiboly ilay hoe Jesosy nitomany. Andininy fahafiry iny. Andininy fahafiry. Iry amin'ny fahadimy amby telopolo. Ireo zany ilay fahagagana fito nataon'i Jesosy ao amin'ny filazantsara araka ny jaona. Ary ampin'ny fananganana an'i Jesosy tamin'ny maty araka ny fanambarana any amin'ny fanombohana an'i Jesosy ka hatrany amin'ny fitsanganany tamin'ny maty. Jaona toko faharoapolo voalazan'ny namantsika teo. Firy kosa ireo fahagagana hitantsika ao amin'ny filazantsara araka ny Matteo, manodidina ny 20 ao Marka, manodidina ny 20 izay filazantsara fohy indrindra toko 9. Ao amin'ny Luka dia manodidina ny 20 koa. Fa amin'ireo dia misy ny faningotra izany hoe sady voalazan'ny Matteo, voalazan'ny Luka, voalazan'ny Marka. Izay azontsika atao ny mandinika azy hoe iza tokoa vakitsika ilay fahagagana dia ho ambanin'ny soramandry misy référence manambara hoe ity dia hita ao amin'ny filazantsara araka ny Marka, ity dia hita ao amin'ny filazantsara araka ny Matteo, hita ao amin'ny Luka koa. Misy tantaraina ny fahagagana fa tsisy fanamariana eo ambanin'ny soramandry hoe hita aty amin'ny filazantsara zao na ao amin'ny filazantsara zao ilay fahagagana. Dia iny zany manokana amin'ny boky anankiray. Izay hitambarany dia ataontsika hoe raha tambatra zany ny fahagagana rehetra ao amin'ny sinoptika dia misy manodidina ny 70 hatramin'ny fahadimy amby efapolo. Dia mila mandinika tsara mba hita hoe firy ary zany ilay izy. Atao entimody iny zany fa tsy mody entina. Amarahely zao azo antoka mahay an'io tsara mihitsy fa androany izy tonga dia hanao an'io sady tsy mahazo mivoaboaka androany mamarahely. Andao indray ary sika manoloana antsika ity texte ity ny amafisana moa voasoratra eo amin'ny taratasy hoe ho an'i Jaona zany dia 7 ihany no fidiny ary maro amin'ireo 7 ireo tsy voatantara ao amin'ny filazantsara sinoptika.
ny antony ny tanjony tsy ilaza fahagagana fa ampianatra hoe Jisoa no Kristy. Ka ireo fahagagana lazaina hoe famantarana ny filazantsara arkanjanona dia mitarika ny mpamaky mba hanaika fa Jisoa no Kristy. Toerana misy ny texte. Toerana misy ny texte dia ao aorian'ny tantara izay nanovana ny rano ho divay. Rehefa mamaky an'ity texte isika dia Jisoa niverina nakany Galilia rehefa avy any Jodia no ambarany soratra masina eto. Niverina avy any Jodia izy dia tonga tao Galilia ary nivantana ao Kana. Zay ilay voalaza ao ary rehefa reny fa Jesoa efa tonga tany Galilia avy tany Jodia ny 7:70 atambatra amin'ny 9:70 ary tonga tany Kana any Galilia indray Jesoa. Zay moa ny hoe mahafinaritra ilay mijery saritany. Avy any Jodia Jesoa dia ao amin'ny tanàna ohatrany hoe komina Antananarivo renivohitra dia nivantana aty Soraka aty Kana. Ohatra fotsiny izany. Dia hitantsika ao moa raha mijery saritany tsika Galilia dia ery somary ambony avaratra atsinanana. Kana dia mikisaka kely raha mijery ny valantotra isika na échelle hoy ianareo zatra miteny frantsay dia mikisaka kely eo amin'ny 30 kilometatra midina somary inona filazana io atsimo andrefana. Atsimo andrefana kely ambany eo rehefa mijery ny saritany ao amin'ny baibolintsika isika. Any hoe tsy dia ny fanalavitra akory, tena ny fanakaiky. Dia eo no nitranga ny tantara. Ny vanim-potoana na ny fotoana nisehoany ao amin'ny boky dia ao aorian'ny fahagagana ny fanovana ny rano divay manodidina ny resaka nataon'i Jesoa tamin'ilay vehivavy Samaritana. Zay fanovana ny rano azafady fandingana toko faharoa dia niresaka tamin'ilay vehivavy Samaritana dia miverina ao Kana indray i Jesoa. Fanovana ny rano tao Kana dia vehivavy tao Samaria na Samaritana teo Am-panjakana dia niverina ao Kana indray i Jesoa miaona amin'ity tandapa avy any Kapernaomy. Anaran-tanana efatra zany ny ao Jodia, Galilia, Kana ary Kapernaomy. Dia ilay Kapernaomy jereo amin'ny saritany koa fa mbola ery ambanimbany kely ery izy. Inona moa ny Kapernaomy? Inona ny mampalaza ny Kapernaomy koa raha mbola ho dinihana? Tsisy mahatadidy ve? Entomody koa zany. Eny ary lasa indraytsika. Inona ny zavatra misongadina tao anatin'ity texte ity? Ny texte manoloana antsika dia manasongadina fa Jesoa no manome fiainana. Jesoa no manome fiainana. Namelona ny zanak'ilay tandapa izy. 10:50 andeha mody velona ny zanakao. Inona koa? Raha ambarana hoe velon'ny finoana ny tiana, ny zavatra hitantsika eto dia ny fitomboana finoana amin'ilay tandapa. Fitomboana finoana ahoana moa izany? Rehefa nandreny amin'i Jesoa izy dia nangataka ny mba hanasitranana ny zanany. Fa ny tombo ihany ny finoany, nankatony ny tenin'ny tompo izy. Ary ny tompo ny finoana tsy nijanona fotsiny teo amin'ny tenany fa ery amin'ny farany 7:50 dia voalaza hoe nino izy mba amin'ny ankonany. Ny finoana velona, ny olona velon'ny finoana dia
ahitana taratra fitombona amin'izany finoana izany. Tsy mpangataka fotsiny fa mpankatoa ny tenin'Andriamanitra koa ny mpino. Ary tsy ho an'ny tenany fotsiny ny finoana fa mitatra sy tonga iainan'ny ankonany. Hatraiza ary ny fivelomantsika amin'ny finoana? Mbola le mpangataka fotsiny ve isika? Sa la efa mpankatoa ny tenin'Andriamanitra? Sa efa tonga ny amin'ilay hoe mino an' Jesosy Tompo dia ho vonjeny anao sy ny ankonanao? Efa tena mianaka ao amin'ny ankonanao ve ny finoanao? Ny olony velon'ny finoana eo mpamaranana ny loha hevitra moa isika dia tsy hoe mangataka fotsiny ka mino fa hanome ny tompo, fa mitompo ny finoana ka mankatoa ny tenin'Andriamanitra. Dia tsy hoe mankatoa ny tenin'Andriamanitra fotsiny fa mitombo izay finoana izay mihitatra eo amin'ny ankonana manontolo. Zany ny olona velon'ny finoana. Eny amin'ny fahaenina moa dia misy fanontaniana sika hifanankalozan-kevitra na hifanampiana iainana itony soratra masina itony. Finoana tsy mitaky famantarana. Jesosy dia tsy mamaly amin'ny famantarana avy hatrany fa amin'ny teny izay nolazainy mandehana mody velona ny zanakao. Jesosy eto tsy mba nikasika hoe ao ary kasihana ny zanakao na metrahan-tanana, fa mandehana mody velona ny zanakao. Hay ve misy koa izany fa tsy hoe fametrahan-tanana ihany, tsy hoe tonga mihitsy ny mpamangy marary hanositra diloilo, fa ity finoana velona sy ny velomana ity izany dia finoana feno fankatoavana, tsy nitady famantarana. Jesosy koa tsy nanao famantarana avy hatrany fa naniraka azy tamin'ny alalan'ny teny ody ary nanambara hoe velona ny zanakao. Dia izay ilay finoana tsy mitady famantarana. Izy dia nino? Fa tsy hoe aleo aloha velona ny zanako vao mino, fa nandeha izy noho ny teny dia velona ny zanany. Ity ilay tanjona ao amin'ny filazantsara kanjaonany hoe fanehoana amin'ny alalan'ny famantarana fa Jesosy Kristy manome fiainana. Eto moa dia famelomana fa sariny hoe Jesosy Kristy manome fiainana mandrakizay. Amin'ity nanan'ity foto-kevitrina hoe zavatra raisitsika ilay hoe finoana tsy mitaky famantarana. Hoy ny mpandinika anankiray manoloana ny fampianarana be dia be momba ny famantarana sy ny fahagaganana hoe hono ho ary olona, raha esorina ao amin'ny Baiboly ve ny tantara milaza ny fahagaganana nataon'i Jesosy manodidina ny 700 na 750 mak'izay voalaza ao amin'ny filazantsara kanjaona, mbola ino an'i Jesosy ve ianareo? Raha esorina daholo hoe tsisy fahagaganana nataon'i Jesosy mihitsy, mbola ino ve isika? Tonga tamin'ny finoana ve ianao raha toka tsisy fitantarana ny amin'ny fahagaganana nataon'i Jesosy? Protestanta tsika dia inona no tokony ho valina? Eny satria ny fototra iorenan'ny finoantsika dia ilay fahagagana tsy nisy tao anatina izao tontolo izao dia ny fananganana an'i Jesosy tamin'ny maty. Raha ny fitsanganan'i Jesosy tamin'ny maty tsy voatantara, ny fahafatesana sy ny fitsanganany tamin'ny maty tsy voalaza ao amin'ny soratra masina dia foana ny finoantsika. Tsy izay moa ny Korintianina voalohany 10:10 ary tadidy eto ohatra ny 9:11 no hoe raha tsy natsangana tamin'ny maty Kristy dia foana ny toroteninay ary foana koa ny finoanareo. Dia amin'izany ilazana hoe tsy ny fanambarana fahagagana na ny fisian'ny fahagagana akory, famantarana hoe filazantsara kanjaona no hitondra antsika amin'ny finoana fa ilay fahafatesan'i Jesosy sy ny nananganana azy tamin'ny maty. Izay koa mbola milaza hoe ny olona tena velon'ny finoana dia tsy olona mangataka fotsiny ahita fahagagana, fa ny olona miorina amin'ny famonjena vitan'i Jesosy maty
sy nitsangana tamin'ny maty. Dia sondra ianareo anangana sektafa isorona daholo ny fahagagana ao amin'ny baiboly. Dia tia baiboly vaovao tsisy fahagagana. Atsia tsisy azontsika ny isorandreo saingy kosa ny hoe tsy fototra iorenan'ny finoantsika ny fahagagana sy ny famantarana, fa ny iorenan'ny finoantsika dia ny hoe Jesosy maty sy nitsangana tamin'ny maty. Natsangana tamin'ny maty moa zany raha hoy ny soratra masina. Dia afaka mandroso isika. Dia kosa avelantsika ho tarafin'izao anjara mofolaina izao ny zava-misy eo amin'ny fiainantsika ankehitriny. Voalaza teo fa olona maro mitady fahagagana sy pirofo vao tonga amin'ny finoana. Malaza ny hoe tsy mitory, tsy misy pirofo. Mbola maro. Eny fa na dia isika ny fiangonana tahaka izao aza dia mitady fahagagana. Ary efa tsy mahita dia fiangonana tsisy fahagagana. Fa ianao ve dia milaza fa mbola tsisy fahagagana nataon'ny Tompo izy eo amin'ny fiainanao? Io ifoazanao vao maraina io dia gaga hoe mbola tafafo nefa ianao mandrefa maty io dia tsy mifo tao. Fa ianao mbola mifo. Fa inona zany nampifoanao teo? Revay. Ny famelan-keloka izay omeny Tompo antsika dia gaga ianao hoe za ty ny ohatran'ny efa impiry tsy mibebaka any amin'ity. Mbola io ihany efa tratra dia mbola mahagaga anie izany. Fahasoavana avy amin'ny Jehovah zany ka mahagaga eo masontsika. Inona koa? Dia mandeha ho azy iny efa tenenina foana hoe dia mandeha ho azy hoe ny fahitantsika hoe ity raozy ity dia nikombona rehefa avy eo dia niany velatra. Fa io mikombona io za zao omaly ny anak'endry mihitsy sokatsokafako teo ilay raozy anankiray tsy nety nisokatra iny efa izy misokatra ho azy. Zany ny pirofo za tsy Andriamanitra mihitsy hoe anokatra ny mba tiako hivelatra ity fa ela loatra. Maika moa izy fa eny am-potony. Le masoandro tonga amin'ny ory. Le masoandro milentika amin'ny ory. Tsy hoe niposaka indray avy any andrefa dia tsisy. Mbola tsisy tao anatin'ny andohan'izao tontolo izao fa tsy enimpolo taona akory. Any andrefana indray no miposaka dia mba miova any antsinanana indray. Fa dia izay. Mihodina, mihodina, mihodina. Dia hoy ny mpaisiansa hoe ka zany mihitsy io. Fa tsy hoe fa maninona ary ny zany mihitsy. Mahagaga zany. Izany zavatra tena mahagaga fa izay miahatra amin'ny fiainantsika manokana koa na amin'ny andavanandrom-piainantsika dia mahita zava-mahagaga foana isika. Fa tsy ireny akory no antom-pisian'ny finoana ivelomantsika fa Jesosy maty sy nitsangana tamin'ny maty. Ireny dia gadoa fotsiny ireny mampitombo antsika amin'ny finoana, mampiorina antsika amin'ny finoana ary tsy mampiana antsika amin'ny finoana akory azy raha toka hoe ny andro fahagagana sy famantarana fanasitranana natoka valim-bavaka ho amin'ny fahombiazantsika nefa ny fanohitra amin'izany no nomeny Tompo antsika. Inona koa? Betsaka ny olona sahirana mitondra olana amin'ny ankonany. Aretina, tsy fahasalamana na fifandirana mila fitokiana amin'ny tenin'i Kristy. Mitaraina amin'ny Tompo izy ireny fa tsy mahatoky ny tenin'ny Tompo. Raha ny teny izao Jesosy tamin'ilay tandapa hoe mandihana mody velona ny zanakao. Fa raha izana ianao no natao an'izany tokoa dia ahoana? Za tsy hody mandao isika raha hita. Fa tena finoana ndana mody velona ny zanakao. Eto anao mangataka. Hoe ilay zanako re Andriamanitra mba izao hoe amin'ny anaran'i Jesosy. Dia tena entinao mody ve ity tenin'i Jesosy ity? Sa hitenena tamin'ilay tandapa io fa tsy aminahy? Dia matiantoka ianao fo maraina. Fa ndao hoe ho fikirina. Jesosy za eto mangataka aminao. Ahoana zany rehefa mba hody mba ataovy ohatran'io e? Asa aloha.
dia tonga any an-trano anao dia io tokoa fa zay le izy rehefa nafodiny ny asy na hoe tsy izay le izy dia ahoana ho ianao tsy marina tsy move ny tenin'Andriamanitra natao tamin'ilay tandapa tsy voatery ho atao taminao kanefa hoy ny tompo hoe tonga avy aminao arak'izay inonao dia betsaka ny olona amin'ilay toriteny tamin'ny fotoan'andro hoe mangataka ny sy ny orana nefa tsy mitondra elo mandehana mivoaka ny trano ho avy ny orana mahagaga ihany sika izany no ilazana hoe tena mila hatanjana ny finoantsika riavana mba itokitsika ny tenin'Andriamanitra eo anatrehan'ny fifandraisantsika amin'ny tompo. Filazantsara dia mbola mitaka antsika anana finoana amin'ny tompo. Avy amin'ny fianterana amin'ny fitahiana no hitompony ny finoan'ny olona tena misaotra ny tompo fa tsy vaky ny tsenantsika. Tsy isan'izay may ny tranontsika. Dia mitombo ny finoana. Fa raha ny fanohitra tamin'izay dia tonga ny salasala venao hoe tsy niaro antsika ny tompo. Misy ny olona mbola tena hoe miandry an'izay fahagagana sy fitahian'izay vao hitombo amin'ny finoana. Ny voalohany dia ny hoe miandry fahagagana sy porofo vao ho tonga amin'ny finoana fa ny hoe tsy mitombo finoana izy raha tsy mitombo sy mihamaro koa ny fahagagana iainany. Fa ity tandapa ity dia ny tombo finoana rehefa avy nangataka sy nankatoa ny tenin'Andriamanitra. Tonga tamin'ny finoana izy sy ny ankonany. Dia mba tsy ho isika izany hoe hitady fitomboana amin'ny finoana ao anatin'ny fahagagana, hitady finoana ao anatin'ny fahagagana, hitombo finoana ao anatin'ny fahagagana, fa ny finoantsika dia miorina amin'ny tenin'Andriamanitra ary miorina amin'ny Jesosy Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty. Ny fahadimy, ndao hiverina amin'ny soratra masina, mifikira amin'ny tenin'ny tompo araka ny Matthieu 4:4 manao hoe tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra alokin'ny vavan'Andriamanitra. Sambatra izay mino nefa tsy mahita, matokiana tsy mahita famantarana azy. Ny Hébreu 12:2 famaritana tokana any amin'ny finoana ao amin'ny Baiboly dia manao hoe ny finoana fanehoana ny zavatra tsy hita, fatokiana amin'ny zavatra antenaina. Ny iverenantsika amin'ny soratra masina koa dia ampiery ny finoana ao an-tokantrano sy amin'ny fiarahamonina araka ny voalaza teo hoe mino an'i Jesosy Tompo dia vonjeny ianao sy ny ankonanao, mba tsy ho hajanontsika amintsika irery amin'iza sy Andriamanitra fotsiny finoana fa hitatra amin'ny ankonana sy ny manodidina. Tena raisikoa io tenin'Andriamanitra io, teninao ry Jesosy dia ny hoe mino an'i Jesosy Tompo dia ho vonjeny ianao sy ny ankonanao. Inona ny andraikitr'Andriamanitra ao anatin'io no manatanteraka ny teny, inona ny andraikitra ao anatin'io ilay niverina dia nankany an-trano ny an'ilay tandapa. Fanontaniana ahafahantsika misaintsaina sy mifanakalo hevitra. Inona no mahasamihafa ny finoana mitaky famantarana sy ny finoana amin'ny tenin'i Jesosy? Ahoana tsara? Dia mety miova tokoa ilay finoana. Tsy mahavony Andriamanitra ireo fa izay dia ho harindray. Dia iny koa indraindray le sady atsy ny aroa. Tsy hoe tsy han'ny atsy sy han'ny aroa fa sady han'ny atsy ny han'ny aroa. Dia tonga amin'ilay hoe voatonona ny anaran'i Jesosy dia miatoka izy, dia voatonona ny anaran'i Satana dia miatoka izy. Dia efa maninona ianao manao an'izany hoy ny mpitandrina dia hoe sao dia mba rehefa Jesosy mandresy dia any dia rehefa Satana mandresy dia mba any. Misabaka zany dia izay iray amin'ireo. Fa
Izay foana ny hoe ny finoana mitady famantarana rehefa avy ny tsy visian'ny famantarana dia miala amin'ny Jesosy ny olona. Anay isika izao ary dia tratran'izany. Mety ho tratran'izany isika mpiara-mivavaka. Izao no nangatahako mba ho afa-panadinana aiza koa izay Andriamanitra eo. Dia miala amin'Andriamanitra izy, mikomy izy. Tsy manoloana ny Baiboly intsony izy fa lasa manoloana tavoahangy, botay. Manardia. Dia adinony hoe fantatsika fa ny zavatra rehetra miara-miasa azo. Inona koa? Mbola misy teny ve? Inona ny mahasamihafa ny finoana mitaky famantarana sy ny finoana amin'ny tenin'i Jesosy, miorina amin'ny tenin'i Jesosy? Dia hoe mety mandalo koa izany le finoana raha miorina amin'ny famantarana. Satria ny tenin'i Jesosy tsy miova. Ny fieritreretako dia ny hoe raha miorina amin'ny tenin'i Jesosy ny finoako, misy ao teny tena mamelona fanantenana, misy ao teny tena mamelively ahy mba hivoatra amin'ny ara-panahy, amin'ny fitondran-tenako sy ny sisa sy ny sisa. Fa neny izay mbola hitenenako antsika manipinipika Baiboly. Fa maninona mba tsy tsipihana ilay hoe fijalijaliana ireny fa ilay zanako izay santanako dia aditiko ihany. Maninona raha mba tsy tsipihana ilay hoe izay te hanaraka ahy dia afoy ny ainy. Fa nijereny Baiboly voatsifika dia ndao angonina fa vitsy ny manipika ny hoe raha misy tanaraka aoka izy handany tenany ka hitondra ny azo fijaliana. Fa ny voatsipika eo dia hoe aza manany amin'ny anareo ka tsaolon'ny fanjakany dia azo gado be dia be sy ny sisa izay ny karazany zavatra ireny ny voatsipika. Fa raha tena miorina amin'ny tenin'ny tompo ny finoako dia tonga amin'ny hira fahavalo amin'ny valopolo sy efajato. Ninona hitranga Jesosy. Izay ilay azoko hamalinana io raha izaho mamaly. Fa raha ianao dia mbola ahoana koa, inona koa ny valiteny azonao omena? Hoe raha matanjaka any nareo dia ataovy izao. Mbola misy izany amin'izao fotoana izao rehefa manao tafika masina isika. Mahatsiaro mpitandrina anankiray izay voahiraka tany andrefana be tany izy tany amin'ny faritra Mahajanga iny. Ny toerana voalohany nanirahana azy. Tao amin'ilay toerana mamboly tsaramaso ireo mbola mivavaka amin'ny Andriamanina. Dia teneniny fotsiny dia maina eo ilay tsaramaso. Hoy hono izy tamin'ny pastera, ataovy ary izay raha mba ohatra ka matanjaka ny Andriamanitra ao. Inona no ataon'ny pastera? Raha ianao no teo amin'ny toeran'ilay mpitandrina, dia inona ny valiny amin'ny tenin'Andriamanitra? Tsy mofo ihany ny iveloman'ny olona. Tena fiantsiana ngeza be. Inona ny amin'i Jesosy Kristy? Mpamelona sa mpamono? Ka maninona nataon'ilay olona? Namono tsaramaso izy. Dia izay foana ireo anaty farankisosiny mpanaraka fivavahana hafa dia vitany mihitsy mamono anao amin'ny alalan'ny ody samihafa, amin'ny alalan'ny fandrika samihafa. Fa ny mpivavaka kristiana tahaka ny Kristy dia mamelona, tsy mba teny mamono fa teny mamelona. Na ny teny aleoko mivavantsika dia hoy ny soratra masina hoe ho mamisiry toy ny milaza fahatsoavana. Fa ny olona sasany vao miteny tonga dia tsatoka be aty.
ary izany karazany olona izay tsy mivavaka amin'ity Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy ity. Tena izay mihitsy. Tsy hoe Andriamanitra tsy mpamono. Andriamanitra mpamelo dia ahoana izy velomy ary io Mattio e. Dia ahoana indray ny toyany? Efa tena Mattio izay ny toyany. Valio amin'ny soratra masina. Tia manoloana antsika ity ne dia anisany mamaly azy. Tady famantarana. Aonao izy? Raha tsy mahita famantarana sy fahagagana ianareo dia tsy mba hety ino mihitsy. Izay ny tenin'i Jesosy dia izay ny hoe hoy ny namantsika hoe valio amin'ny soratra masina izy. Tsy ino mihitsy izany ianao raha tsy mahita famantarana. Sambatra izay tsy mahita nefa mino. Fa niady ihany izay naman'izay zandry kely izay fa rehefa avy eo izy dia hoe afa-po aleo any manaraka indray. Izay hoe tsy nandalo foana eny foana ny teny raha tsy efa nahavita izay nampanindràna. Fandalova ny mpanompon'Andriamanitra ao amin'ny taona anankiray ao anatin'ny fotoana voafetra dia hinoana araka ny tenin'ny Tompo fa efa nametrahany teny hiasa tao amin'ny toeran'io. Tsy niova mihitsy ve? Misy anankiray niova tao sa tsy nanova ny ninona mihitsy? Ie, fa mandimbina manaraka dia mitohy ny asan'ny Tompo. Zay. Inona koa? Ny faharoa ary dia hovalentsika 10 minitra sisa. Inona avy re ny olana na aretina tsapanao iaina ny ankonanao amin'izao fotoana izao mila entina amin'i Jesosy amin'ny finoana sy ny fahatokiana. Sambatra ianao raha tsy misy izany. Fa jereo hoe sao variana ianao. Raha tsy misy izany aminao, sao misy amin'ny vady nomen'Andriamanitra anao, sao misy amin'ny zanaka ao amin'ny ankonanao. Raha hoy isika hoe tsisy olana, tsisy aretina, dia mba hitaro amin'ny manodidina ary sao mba misy amin'ny fianakaviana, sao mba misy amin'ny fiarahamonina. Fa izany ny antom-pisiantsika tahaka nataon'ilay tandapa nangataka natoky an'i Jesosy ary tonga tamin'ny famonjena ny ankonany sy finoany ny ankonany. Ny fahatelo ahoana ny fomba ahafahanao mizara ny finoana amin'ny ankonanao sy amin'ny hafa mba hitombo finoana iombonana tahaka ny tranga tamin'ilay tandapa. Ny tandapa eto moa raha ny tantara ny zointsika izy nge tsy niteny tamin'ilay ankonany akory. Fa velona ilay zaza dia naninona voalazan'ny soratra masina hoe nino izy mba amin'ny ankonany. Ilay asan'i Jesosy tonga tao amin'ny ankonana mihitsy izany no nahatonga ny ankonana hino. Dia nino izy mba amin'ny ankonany. Izay ny tapany farany amin'ny 3:10. Fa na izany na tsy izany dia tsarovy fa nisy dikana ngeza be izay nataon'ity tandapa ity. Avy any Kapernaoma izy nandreny an'i Jesosy dia tonga tany Kana tany amin'ny Jesosy. Nangataka izy, nankatoy ny tenin'ny Tompo izy ary nody tany an-tokantrano, nahita ny zanany velona ary dia nino izy mba amin'ny ankonany. Lalana anankiray izay nahatongava ny ankonan'ilay tandapa tamin'ny finoana izay dingana nataony izay. Nandeha izy 30 kilometatra teo eo avy any Kapernaoma ka. Tao aloha jerena ny saritany. Kana sy Kapernaoma, Kana sy Galilea 30 kilometatra. Fa Kapernaoma midina ao Kana 30 kilometatra. Galilea moa izany ilay faritra ngezabe ataoko hoe Tananarivo renivohitra. 30 kilometatra. Dia izay no hoe vitanao mandeha lavitra manatona an'i Jesosy, mangataka ary avy eo dia mandray ny teniny sy matoky ny teniny ndanamody. Dia olona mpitory teny amen ndanamody. Tapitra ny fiaonantsika androany
mba hitombo amin'ny finoana iombonana tokoa isika ka tsy hijanona aminao rery amin'ity anio ity ny finoana fa hipahaka amin'ny ankonanao. Velon'ny finoana ny mpino miorina amin'ny tenin'ny tompo ny finoantsika fa tsy amin'ny fahagagana, ary dia mandeha amin'ny finoantsika rehefa mandray ny tenin'ny tompo ary tonga miditra amin'ny ankonantsika ny finoantsika. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Hivavaka isika ry havana. Jesosy Tompo, mbola fifaliana ho anay ny niaraka taminao tao anatin'ny fandiniana soratra masina. Misaotra ny amin'ny famonjena ho anay, misaotra ny amin'ny fampiorenanao ny finoanay, misaotra ny amin'ny efa hahafahanay matoky fa raha hialy eto amin'ity toeran'ity izahay hamonjy ny asa aman-draharaha ody any an-trano dia hotovinao aminay ny teny fikasanao, teny fikasam-pamonjena. Fa tsy ho anay sy ny ankonanay ihany izany, fa irina indrindra koa hanenika ity firenena malagasy ity amin'izao vanim-potoana sarotra sy tena manahirana izao. Jesosy Tompo, ampaherezo ary ny tompon'andraikitra rehetra mikatsaka ny aso sy ilamina an'izao firenena izao. Ampaherezo ny olom-pirenena rehetra mba hitrahaka amin'ny fanantenananao Jesosy, ilay tompony fiainanay isam-poko isam-pirenena. Ampaherezo ny isan'ankonana raha hiatrika ny andavanandrom-piainany amin'ny asa aman-draharaha, amin'ny fianaran'ireo zanaka isan-tokantrano, amin'ny fitsaboana sy ny fiheverana izay aso amin'ny fiatrehana ny olana samihafa. Herezo koa ny fiangonana mba hajoro hitory fanantenana ho an'ny olona izay mety kivy sy reraka. Herezo ny fiangonana mbola hitory ny filazantsara ny Jesosy maty sy nitsangana tamin'ny maty, ampiorina marina ny finoany izao tontolo izao. Amin'ny anaran'i Jesosy ilay nampianatra anay hivavaka hoe: Rainay izay ny an-danitra, ho amasinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao etsy an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo anay anio ny hanina sahaza ho anay, ary mamelà ny heloka tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, manafahanay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisoary ny tsodrano izay tononona sy atolotra amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitra ny fanantenananay amenanareo amin'ny fifaliana sy ny fiadanana rehetra amin'ny finoanareo, mba hitombonareo amin'ny fanantenana no ny herin'ny fanahy masina. Amen. Aoka hipetraka ny fiangonana. Ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.